fizarana lehibe fahatelo ity a de miresaka momba an'le atao hoe tendry mialoha ro sosiny, tendry mialoha ro sosiny. Andiko soratra masina fito no resako ao anatin'ny toko fahatelo sy ny toko faefatra momba an'izany tendry mialoha ro sosiny zany, mba halalantsika tokoa hoe tena manambara inona moa zany. Raha miresaky tsika ny atao hoe tendry mialoha ro sosina de averiko kely famotinana mba hitondrana lavalava kokoa ny fanazavana. Fa rehefa miresaka fifidianana, rehefa miresaka zavatra manokana, rehefa miresaka fitiavana, rehefa manavaka ao anatin'ny maro dia manambara ny tendry mialoha ro sosiny io avokoa zany. Ary eto de ndeha ho raisitsika ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahavalo, fa milaza ny tendry mialoha ro sosiny zany. Na de tsy haitsika aza inona ny idiran'ny tendry mialoha ro sosiny amin'ny filazana hoe ary ny rivotra mitsoka am'izay tiny, tsy hitanareo zay neviny sy zay aleny ary zay efa rany, fa manambara ny tendry mialoha ro sosiny zany. Satria ny rivotra zay ny mitsoka de manambara ny asan'ny fanahy masina, zay midika manao hoe ny asan'ny fanahy masina de asa ataony am'izay tiny, zay tiany fanahy masina iasana zany ihany ny asany, zay zany le izy. Ary fa maninona ny io ny tiany ka iasany, zay ny fanontaniana. Ary de zay no mitarika atsika hoe misy antony io sady misy dikany, satria io no voafidy handray an'izany. Eo zao tsika de raha miresaka de hoe fananinona ary Nikodemosy, lay fariseho teo amin'ny Jesosy, mpampianatra mahay io a, ary isan'ny olona manan-danja satria isan'ny fitopolo lahy. Naninona izy mpampianatra teo amin'ny Jiosy no nangataka iaona amin'i Jesosy mangingina na de saritahotra azy, ary nandray zany fampianarana vaovao zany. Zavatra anankitelo no hita ao anatin'izany teny zany. Voalohany de ny hoe ny ateraka indray, ny faharoa de ny hoe ny rivotra mitsoka am'izay tiny, zany hoe ny fanahy masina de miasa arak'izay tiny, satria nahoana io ny efa voatendry mialoha zay handray an'izany fampianaran'izany, io no efa voatendry mialoha iova sy handray zany dinidinika mahasosy handehanan'izany. Ka zany teny zany de ety nilazana fa ity Nikodemosy ity de olona nofantena. Ary hitatsika moa ny tantara rehefa orina fa mpianatry Jesosy izy na de tsy sary sehatra azy, ary mpianatry Jesosy mihitsy izy satria izy sy Josefa avy an'ny Arimaty no nangataka ny fatiny Jesosy mba ho alevina teo amin'ny Pilato. Tsy natahorany tsony ny fanenjehany Jesosy sy ireo olona ambony teo amin'ny Jiosy zay ny ampangary nanenjika an' Jesosy ka natonga azy nombona tamin'ny azo fijaliana. Ary zay ny asan'ny fanahy ao anatin'ny fiainan'ny olona, tsy ampozinao, tsy eritreretinao. Ary zany no angatantsika amin'ny tompo a, ary zany no tokony angatantsika amin'ny tompo. Ny teny faharoa ao anatin'izany a tendry mialoha ro sosiny zany de ity mahaitsika tsenjery ity, Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina amby folo. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Gagangamby ianao androany raha ilazako no hoe ho an'ny rehetra ve zany famonjeny zany. Nomen'Andriamanitra n'izao tontolo izao izy zany famonjeny zany, zany Jesosy zany. Fa izao nomen'Andriamanitra izy mba tsy hatonga an'izay mino ho very, ka izy io mino io. Ahoana ny mahatonga an'io olona io ho hino? Ary izy azy mino an' Jesosy. Tsy misy olona mahay mino ny tompo raha tsy olona avy amin'Andriamanitra izy. Io le fampianarana efa rentsika tany amin'ny fotoana zay mbola nianarantsika zomahariva tao am-piangonana. Ary eto de manatevina an'izany ny mpitandrina hoe iza no tian'Andriamanitra ka nanolorany ny zanany, ireo mba tsy ho very de ireo zay mino. Fa ireo zay tsy mino zany ahoana? Tsy ho an'ireo nanoloran'ny tompo ny tenany, satria tsy handray azy ireo, tsy halala azy ireo, tsy hanana ezaka
hitodika hijery azy sy amantatra ny momba azy ireo. De verenako indray satria ao anatin'ny dinidinika zay nyresahan' Jesosy tamin'ny Nikodimosy, fananinona moa ny fariseo, fananinona ny sadiseo, fananinona reo olona maro ao anatin'ny atao hoe 70 lamontsy aza no resantsika, ray ihany nanatona an' Jesosy. Fananinona fanakaiza ny 70 satria io no tsy tia mitompo very fa andray ny finoana atonga azy io vovonjy. Ny fahatelo manaraka an'izany a dia ny Jaona 7:1-20. Fa zay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra zany. Raha mamaky an'izany telo zany sika dia eto zany Jesosy Kristy dia ny fatongavany ety ambany masoandro dia nisehony atao hoe fanjakana anakiroa mazava. Mazava zany. Ao zany ny atao hoe fanjakany mazava, ary eo ny atao hoe fanjakany maizina. Ao amin'ny fanjakany mazava dia izay manana ny mazava no miditra ao sy miainao ary manana ny mazava. Fa ny ao amin'ny fanjakany maizina dia ny zanaky ny maizina no ao. Ka ny zanaky ny maizina tsy manatona n'izany mazava zany satria ny asa ataony dia asa maizina. Noho izany any amin'ny maizimaizina any hatrany izy. Ary fa naninona ny zara roatra zany? Fa maninona no nisy fanjakana roa tahaka zany? Satria izay ny tarihana an'izaytsika fa toy ny andinin-tsoratra masina somary manahirakirany tony dia entina milaza ny atao hoe tendry mialoro sosona sy fanazavana mikasika an'izany avokoa. Ny fanjakany mazava dia ho an'ny zanaky ny mazava, ka tsy misy mahay manatona ny mazava ratsy zanaky ny mazava. Ka iza ny zanaky ny mazava? Ny zanaky ny mazava dia fantatritsika fa izay ny ilazana hoe tao ny tena mazava, zay nazava sy namirapiratra tao amin'ny aizy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Satria nahoana? Misy zanaky ny maizina ao, ka ny zanaky ny maizina tsy mandray ny hazavany zany. Ny andinin-tsoratra masina manaraka indray izay resantsika dia eo amin'ny 7:20 ao amin'ny Jaona 7. Inona indray ny voalaza ao? Jaona namarika nanao hoe tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra zany. Zay indray ny andinin-tsoratra masina. I Jaona zay eto dia efa manaiky Jesosy ambarany eo. Jesosy ambarany eo tsy misy olona mahay zavatra zany zay avy any amin'Andriamanitra raha tsy olona avy any amin'Andriamanitra izy. Zay zany le izy. Ary hitantsika ao anatin'izany fa na i Jesosy zany notondroany zany andinin-tsoratra masina zany sy ilazany Jaona zany eto dia manambara ihany koa ireo kristianina na ny dimby izay manohy ny asan'i Jesosy Kristy ety ambany masoandro koa, izany dia ny dimby zany. Tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra zany. Tsy misy olona afaka mandray ny finoana an' Jesosy Kristy raha tsy nomena azy avy any an-danitra zany. Izay ny hitantsika ny mendiny manaraka any sy toko manaraka any. Ary zany zavatra zany dia entina nambarana ihany koa ny aminy hoe ny fampianarana momba n'ity tendry mialoro sosiny ity dia zava-dehibe. Tokony hahalinantsika ary hampangetahitantsika hoe aoka mba ho ampianarina sy ho azavaina satria betsaka ny zavatra manahirana atondroiny zany andinin-tsoratra ny zany tendry mialoro sosiny zany andinin-tsoratra masina rehefa niafina hatramin'izay fotoana lasa rehetra izay. Ry malala hiditra amin'ny andinin-tsoratra masina manaraka isika. Ny Jaona 7:1-30. Io koa dia isany milaza zany ao anatiny ao. Dia aoka ho faritana amintsika fa ny ankamaroan'ireo dinidinika rehetrarehetra ireo dia milaza an'izany avokoa. Fa ireo izay tena hanondro sy hanambara ny resaka izay lazaina mba hahatonga antsika mantatra n'ity tendry mialoro sosiny ity, izay no alaintsika. Fa ireo manodidina azy rehetrarehetra ireo sy ny asa sy ny karazany dia isany entina milaza an'izany. Zao nambarany soratra masina raha vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Izay mino ny zanaka no manana fiainana
fa zay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'andriamanitra no mitoetra ao aminy. Hitantsika tsara ao anatin'izany fa izany teny sy dinidinika rehetra zany dia fanambara tany amin'ny toko voalohany sy ny toko faharoa avokoa. Any amin'ilay fitarian-teny sy any amin'ilay dinidinika nentina naroso mikasika ny momban'ny dian'i Jesosy Kristy tety ambany masoandro zany. Ary eto dia ambary io, lazainy zany ary aseho zany. Io zany a dia entina ilazana amintsika fa izany fiainana zany a dia ho an'ny olon'Andriamanitra ihany, ho an'ny zanaky ny mazava ihany, ho an'izay efa nofidin'Andriamanitra hanana anjara amin'izany ihany no tafiditra ao, no manana an'izany ary anolorana an'izany. Fa raha ny hafa no toloranao zany tsy mahalala an'izany izy, tsy mila an'izany izy, ino hitantsika amin'ny zavatra mitranga teo amin'i Jesosy Kristy sy ny vahoakany izy zany. Jesosy mampianatra fa aseho manenjika azy. Jesosy manao fahagagana ny olona mitora-bato azy. Dia hitantsika ao anatin'ny tantara rehetrarehetra fa mbola ho avy amin'izany tantara zany sika. Fa eto a dia milaza avy hatrany mialoha fa izay izy zay tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy afaka mandray ary tsy mahay mandray an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana. Tsy afaka mandray zany fiainana ambarany tenin'Andriamanitra zany izy. Ny manaraka an'izay a dia hiditrintsika ao amin'ny Jaona toko fahaefatra. Ao amin'ny toko fahaefatra dia hitantsika ny amin'ny hoe any amin'ny toko any andininy fadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina amby roapolo. Ho vakiko mitambatra zany a dia hitantsika ny mikasika azy. Izao no hoe ambara ao: ora vehivavy taminy, tompoko, omeo zany rano zany aho mba tsy hangetaeta naketo hantsaka intsony. Ho Jesosy taminy, izaho zay miresaka aminao no izy. Raha ny filazana sy ny fitantarana eto a dia hita tokoa ny etaetanyity raha vehivavy ity tao anatin'ny firesahana tamin'i Jesosy. Inona zavatra mitranga? Meo rano aho hosotroko Jesosy dia hoy izy hoe iza moa ianao kijosoko mangataka amiko. Dia Jesosy namaly manao hoe raha fantatrao no miresaka aminao dia ianao no angataka fa tsy za no angataka rano aminao. Dia hitantsika mitoy eo ny dinidinika. Fa eo Jesosy zany no miteny manao hoe zay mahazo ny rano avy aminy a dia tsy angetaeta intsony. Dia zay no tonga ty vehivavy ity miteny manao hoe mba omeo an'izany a mba tsy angetaeta intsony ka tsy velona eto amin'ity toeran'ity. Zay etaetan-draha vehivavy zay. Nahoana moa io vehivavy ny tonga ao anatin'izany atao hoe mangetaeta mba tsy hinana sy sotro ny rano ara-nofo intsony, fa mba hanan'izany etaeta-panahy ka tsy sotro ny rano zay mavelombelona ny nofo dia mijanona eo tsony ohatra io nataony io, fa mba hisotro ny rano-panahy ka tsy etaeta intsony mandrakizay. Tsy avy aminy zany fa i Jesosy zay miresaka aminy, zay tonga amin'ny fotoana zay tsy nampozina tsy nieritreretina. Ary zany mpihavana ny asan'Andriamanitra. Zasy ianao dia indraindray tsy mieritreritra hoe za ve mba isany sisisy, fa rehefa tonga ny asan'ny tompo fantatrao fa tena isany ianao. Tsaronao fa mba mivatana aminao koa zany teny zany. Ary eo anao vao mahatsapa-tena hoe tena mba isaorako ny tompo, fa makasika ny momba azy zany dinidinika sy resaka izany. Eo zany ny ilazana an'izany hoe io nambara. Izy ny ilazany Jesosy Kristy hoe izaho le miresaka aminao le Mesia andrasanareo. Raha olona tsy manam-pinoana izy ary tsy isany ao anatin'izany zanaky ny mazava zany, satria tsy voahomana ny amin'izany, indrindraindrindra Samaritana, tsisy zavatra napahany-hevitra mikasika ny hoe izaho zay miresaka aminao no izy. Fa nahoana no ianao? Raha ny fanontanian'ny olona tsotra zany hoe fa maninona? Fa nga ianao manana zavatra mihoatra noho ny hafa no ianao no mieritreritra sy manolo tena mandoka tena ho laza fa Mesia. Fa ity vehivavy ity tsy zany. Fa rehefa niteny ny tompo hoe zaho zay miresaka aminao no izy dia napetrany sy ny lasa izy niezakazaka.
ny antso ny fianakaviany sy ny olo-patany rehetrarehetra satria nino izy fa marina ny nambarany Jesosy fa tonga tokoa Jesosy ary naboraka Jesosy teo aminy ny marina rehetra. Ny farany amin'ny andiny soratra masina dia lavalava dia ny eo Jaona toko faefatra ny andiny fahadimapolo ka hatrany amin'ny faefatra amin'ny dimapolo. Ao anatin'io a dia fanirahan Jesosy Kristy any raha vehivavy andehana mody ianao dia velona ny zanak'ilay tandapa ary tao anatin'izany a no dinidinika izay nifampiresahany Jesosy tao anatin'ny fotoana izay namelohany ity zaza izay narary mafika ifambavahoana ny fahafatisana na ifatatazam-bava hoy isika. Zany hoe zaza kely narary ary narary mafy tsy tazenanaovana azy fifa hadiva hiala ny ainy no niazakazaka ity rainy namonjy sy nijery an Jesosy. Fantatritsika araka izay nambara tany aloha fa romanina io lehilahy io ary isany olona nanapaka teo amin'ny Jiosy nanodidina an'izany satria tandapa izy. Zany hoe any amin'ny lapa misy ny fanjakana romanina no miasa ary manjakazaka arak'izay hanjakany amin'ny mampanjana tany azy arak'izany. Kanefa dia izao ny zavatra nitranga rehefa nandreny tantara izy ny amin'ny Jesosy Kristy ary jereo tsara nilaza n'izany Jesosy Kristy nanasitrany izany dia mbola eo andalam-piandohana fifanalaza ary efa hita sy nahafantatra ny olona fa hoe tena avy amin'Andriamanitra izany. Hatrany amin'ny Nikodemosy ity vehivavy Samaritana sy ny olona tanikana rehetrarehetra dia samy efa nahita an'izany hoe Jesosy ilay avy any Nazareta mahavita asa mahagaga ary manasitrana aretina maro ary manao famantarana. Ary io no natonga ny hoe Jesosy Kristy dia na amin'eo marimarina fa zava-mahagaga no nisy eo tamin'ity tandapa ity. Satria inona ny zavatra nitranga? Izy nieritreritra hoe mbola hitondra Jesosy Kristy hitangina soavaly andeha iridana iaraka aminy. Jesosy ny teny fotsiny hoe mandana mody ianao fa sitrana ny zanakao. Dia sitrana tamin'izany oro zany ilay zaza. Ary fantatra ao anatin'izany fa ity asan'i Jesosy ity sy ny fifidianana ary mitendry mieloro sosona izay tanterahany tompo dia efa nalamin'i Jesosy Kristy, efa nalamin'Andriamanitra, efa hevitr'Andriamanitra hatramin'ny voalohany zany. Andriamanitra tsy mba olona korika hieritreritra sy andinika sy hamakafaka aloha zay vao manapa-kevitra. Fa Andriamanitra mahandriamanitra azy dia eo anatrehan'Andriamanitra avokoa ny anio, ny rapitso, eny ny mandrakizay. Ary efa eo anatrehan'Andriamanitra hatramin'ny lasa azy. Ary eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy misy zany hoe lasa tsy ankehitriny aroaro zany. Fa ny zavatra rehetra dia efa eo anatrehan'Andriamanitra avokoa. Andriamanitra dia omniprésent isika, omnipotent, omniscient. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Eo am-pelatanan'Andriamanitra mahatsotoa azy ny fitondrana izao rehetra izao ary Andriamanitra dia hatrizay ary ho mandrakizay. Ary zany mahandriamanitra n'Andriamanitra zany tsy manara-drian-drano akory arakaraky ny fisehon-javatra ny hoe inona indray ny hitondrana an'ity zao tontolo zao ty fa zao tontolo zao nge maditry dia arakaraky ny tsy polisy ny Andriamanitra ka dia andinika hoe inona natao mpangalatra fa toatra vaky any ny trano andao asiana grille de protection indray aloha dia mametraka grille de protection satria mianika teo amin'ny lavarangan'olona ny mpangalatra. Tsy zany Andriamanitra. Andriamanitra tsy miara-mirona ny fireny zao tontolo zao fa Andriamanitra manana ny fandaminany sy fitondrany ity zao tontolo zao ity. Ary efa hatramin'izay zany mbola mandrakizay. Ka raha miresaky tsika zany tendry mialoro sosiny zany dia efa teo amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany zany ary eo anatrehan'Andriamanitra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ery any ane ny voninahitra, ho amintsika kosa ny finoana sy ny fanantenana ary ny hery ny faray masony taridalana antsika
hananantsika finoana marina sy madio ary masina ao amin'i Jesosy Kristy tompo. De ivavaka isika riavana amarana izao fotoana izao, ivavaka isika ry Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana, ianao ny tompo ny finoanay sady ianao ny mpanefa azy. Isaoranay ianao tompo satria aizahay efa hatram'izay ary mandrak'izay no efa teo anatrehanao. Fotoana sy ora izay andalovanay ty ambany masoandro sisa ary ny asa mahagaga zay nataonao mba ho tsapanay, zany no lalovanay. Fa ny mombanay de teo anatrehanao satria tsy mba naka olona ianao, naka hevitra teo amin'izao tontolo izao hamantarana anay fifafantatra ao hatram'izay zahay. De mahatsiaro zay ny tantaran'ilay vehivavy Samaritana, de mahatsiaro zay tompo ny mikasika ilay tandapa nananjanaka marary mafy efa tatazam-bava, ary mahatsapy zay eo amin'ny fiainanay fa fantatra ao ny mombanay, ary fantatra ao ny fiafaranay sy ny nendoanay, fa na mbola tsy torotoronona akory ary izahay de efa fantatra ao amin'ny etsipirian'ny mombanay rehetra sy ny hoavinay, eny hatramin'ny fomba hahatongavanay ty ambany masoandro azy. Tompo, Andriamanitra tokoa anao fa tsy olona, tsy mba voafetra ianao ary tsy olona no mibaiko anao, na ny olona anao ka anao saina sy hevitra, fa ianao Andriamanitra de manana ny fahefanao tsy refesy mandidy, afaka manatanteraka zay tianao ataonao araka ny fisainana zay efa ao anatinao. Zany tompo lay antsoinao hoe souveraineté de Dieu, araka ny fampianarana tianao atolotra ho an'ny fiangonana, mba hatsapan'ny fiangonana fa tena Andriamanitra manatanteraka ny asa mpamonjena araka izay nandaranao azy ianao. Tompo, ity ny fiangonanay, ity ny fiangonanao, amparibe famonjena, mahatahiry ny finoana, mifankaty ary mazoto amin'ny fanompona. Tehirizo amin'izany zay tompo, aza velanao olona handao finoana zay, fa zany ane tompo nanaovanay zao fampianarana momba ny tendry mialoro sosiny zao hoe antinianay zany loha hevitra zany ao anatin' zao hoe baitro mena fa mampahafantatra zay, ary maneho sy manambara ny fahafahanay eo aminao Kristy, ary dinianay zany teny zany ao anatin' zao Jauna filazantsara zay nisoratany mpanompono fahiny zany. Tompo, ny fanainao masina ny taridalana anay rehetra, ampifantoka anay hatrany amin'izany fianarana zany, ka hahatserovanay fa isaky ny zoma hariva tahaka zao no manatanteraka sy manohy zany fampianarana zany zay. Mpamonjy eo, tsy miafina amina koa ane ankehitriny ny amin'izao zavatra misy ety amin'ity tany fandalovana ity zao, manerana izao tontolo zao, ary isainao anatin'izany ny firenenay, isainao anatin'izany ny tanàna misy anay de Analamanga zany. Mbola maro ny vo ary tsaboina, ary ao mbola kagravy maro be zay hita fa mahatratratra any amin'ny roanjato mahery any ankehitriny. Misy azy efa lasa lodimandry. Mpamonjy eo, renindrehetra ireny nitondranay ambavaka, ary amin'ny hatrana eo ampilatananao ny fiainanay. Tompo, tahio ny fiangonanao. Tompo, tahio ny olonao. Tompo, tahio ity firenena ity. Tompo, tahio ity faritra Analamanga misy anay ity. Fa afaka aminao zay tompo, ny asan'ny fiangonanao. Fantatrao Jesosy, mbola mikatony zay ateraka zany, ianao hitahiry ny finoana tsy ho levona. Na de eo aza ny hoe hampitaindavitra ny fampianarana sy ny fampivavahana. Aza velanao isy olona angatsika fa ataovy mahay mandray ny teninao ka hafana hatrany. Ny fanainao masina men'ny fo mampanany ka tonga azy kristianina, amparibe famonjena, manambara ny fahafahany ao aminao Jesosy Kristy, ka mahatahiry ny finoana, mahay mifankaty tsara, ary mazoto am'izay mety endriky ny fanompona rehetra, hampandrosoana sy anontany mba hinday ny fanjakanao. Zany vavaka izany tompo, de mbola ampiarahanay, ary farananay indray amin'le vavaka nampianarinao manao hoe
raha na eo sy any an-danitra ho masina aneny anaranao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ety atany ho takiny eny an-danitra meo anay izy alina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izy meloka taminay ary iza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ry mpianakavy ny finoana avy eto am-paribe famonjena fantatro ianao izay manaraka izao fandarana izao fa mbola liana indray te andre ny toy ny fampianarana. Ny andiany manaraka dia ho hitantsika araka ny filaharany toko sy andininy fa hiditra amin'ny toko fahadimy isika ary hiditra amin'ny toko fahenina sy ny manaraka ihany koa. Mazotoa manaraka ny fandarana fa mety amintsika ny mitombo amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ho velona ao anatintsika ny fahalalana sy ny finoana izany tendry mialoro sosona izay nataon'Andriamanitra izany mba hananako sy hanananao fahatokiana fa isan'izay manana anjara ho amin'ny fiainana ianao dia ilay Jesy Kristy tonga ho ahy sy ho anao. Amarana ny fotoana ary isika izao ka alohan'ny amaranantsika ny fotoana dia iombonantsika ny fanonoanantsika amin'ny finoana sy ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny Kristy ilay tondrozotra ny fiangonana sy fampitezantsika amin'ny anarany tompo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra ka amin'ny zavatra rehetra dia sehoany ny tenanareo ho fianarana ny asa tsara ko amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano izay tononona amin'ny anarany tompo. Ary Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny heriny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.